Enika diampeniny izy io na vatsoa andrenesanao ny feony mbola liva briska valy ary narindra mandrindra sy manatontosa Oliva Zo Jacotonirina misahana ny milina fandraisam-peo Danielson Jambelo Mazafi Ono azainy onzay reny niany mba ahoana moa zany ny eritreritra ao amin'ity zanakitsika vavy ity efa mialehibe ihany izy matsoko tsy azoko ny tianao lazaina ny eritreritra ahoana moa no tianao fantatra ka momba ny fanambadiany rehefa zany koa ve dia tsy takatry ny sainao ny olona tokony ho vadiany sy no aviny ohatray fa nga anjarantsika ny mieritreritra momba zany raha matoa Andriamanitra no efa miteny hoe fa za mahalala ny hevitra iverako anareo ary izy koa dia mbola manamafy hoe anaovako vatsaza ho azy izy ka velory ny anjaran'Andriamanitra ho azy fa aiza salovaninao tsy hoe misalovana kosa nge zany fa mba mila dinihana ihany no avin-janaka rangatia fa tsy ianao ohatra ny Ramatoa Velo jerenge ny tena efa sady sahirana nefa ny olona nahabevoka ny zanany jerenge raha tsy olona tsy aninina akory ka ny Ramatoa Velo adalany zanany sady aza ampiasanao amin'izany koa loko fa ny zanako fotsiny atao tsara taiza dia zay re raha lety fanga moa zany zanako rery izy iny raha ny eritreritro aloha dia ilay zanaka faralahandranary iny izao ny tena mba handrindrin'ny saiko mihitsy ho vinantolahako sady endry mantsy izy iny tsy tia mipetrapetra-pona zany fa tia mitady vola sady tena pakatoray aman-dreny endry raha iny tovolahy iny ka dia eto ambavaka raha zay mba tianao azoko inona moa mba zay mivaliko teny tiako hoenao fiany aminao fa tsy manakina zay zavatra ataoko foana Feno Aivi iny varimbarina be nge ianao zany mba mandinika ny fiainako ao ahy mandinika ny fiainana hoe ahoana ka tsy zany fa mba efa mieritreritra ny akanamana amin'izay aho ary niny mahafinaritra mihitsy zany fanapahan-kevitra ao zany sady ianao nge efa may mandroso tony ka zany mihitsy mako farazandrinao ary efa jere efa roanaka fa nirona ngeriny iny ty zao mety tsy tia ilay vehivavy mba handrin'ny saiko fa ahoana kosa ka ty zaketrakily ty maninona ho ny ara mba nampitovianareo ny tongotry fa tsy nilany natao fokelo ohatran'io dia ny ray natao normalina tsara nefa ho nisy tely menata tsy mba oatra mihitsy ianao kosa ary feno dia mba lalina fa nga moa sitraponay na tonga an'io ka efa zao mihitsy nanaovan'Andriamanitra anao sady misy antony zao matoa nataon'Andriamanitra teo aminao iny misy antony matoa nataon'Andriamanitra fa tsy tia ny vehivavy angeriny iny miresaka amiko mahakamazy angamba mijery aiza kosa rery feno sady lizy nge tsy dia tena hoe tazana be loatra aiza koriny iny dia tsy tazana nilako ary mandeha dia ohatrany kosa manendry dresy zanika sy tsy maninona zany io fa le vehivavy kosa angamba diso mandinika anao loatra ka raha tsy tena hoe mandinika be mihitsy anga zay vao tena hita tsy maninona zany re io resaka tiana teza neny sady fandaminana ny saiko fotsiny fa zany aloha ihany fa izy aloha zany mba tiany zanako zany mba hanapiko anao ary mba hoetintsika mbavaka hoentina mbavaka oziny iny iny zay ngibsingely tena tsy hafozako aneny ty afa ihany ho aneny ka izy ary no hitondra mbavaka anao io aloha fa olazaiko aneny ary lizy
Ody Ramatoraletya! Ody e! Hoay! Martina marina! Mandro soa ianao! Andro sy tokoa moa izany. Manahoana aloha ianao Ramatoraletya? Zao salama tsara hitanao izao ary mipetrapetra aloha e. Ka inona hono ny vaovao izay ela be izay? Tena misy vaovao tokoa Raletya. Zany? Nefa aleo aloha tsoroko aminao fa resa be vavy a. Tsy mivadinao? Tsy ao izy ka tsisy atahorana. Fa misy inona ho aho? Mety izany. Ary mino fa tena fotoanan'ny tompo mihitsy izany zaoko. Tsy ho be safara Ramatoa fa aleo tonga dia tsorona. Eno ho aho toa dia potsery ny masony. Inona vetrany? Tsy izany fa manam-paniriana hakavadiny zanakareo vavy a hifeno faralahako. Dia nefa ilay izy misy olana kely. Andray, avolantraka tsy takatro. Tena marina ve izany Ramatoa Martina? Tena marina zaniko. Zao tena mifonay mivady ray manontolo mihitsy no anoranay ny zanakay ho vady mifeno. Izany? Eno Mahafinaritra izany. Fa ny olana nge Ramatoraletya dia izao e. Tsy nareo mivady izany ilay olana fa ilay zanakareo mihitsy. Tsy azoko. Fa maninona ny zanakay? Ka sao dia tsy ho tiany feno satria ainareo ihany fa feno moa iny somary ketrakila inko. Ay ve. Izao no teneniko aminao tsy solana rany amin'izany. Sady ilay izy koa nge ianao miteny ketrakilo feno. Izaho aloha tsy mahavoadinika an'izany mihitsiny. Ka ianao no mety tsy mahita fa ny zanako vavy mety mahitako. Izao no teneniko anao tahako ny fahendren'ny zanakao sy ny fahaizany mitady vola ny kilema misy eo aminy. Izany ampy anay mivady rehefa velony tsara sy mahay manaja tsara mivady aman-jana ny feno. Sy feno indray dia tsy atahorako raha amin'izay resaka izay ka. Fa izay fa dia samy izany tsika sy ianao mitondram-bavaka ko. Eno ataovy misy mihitsy ilay vavaka mba ho tanteraka ny faniriantsika sy neny ankizy. Izay fa angatadalana angamba aloha fa mbola somary maimaika ry Madame Raletya. Eny ary eo mendalana ianao. Feno Hoanzerininy. Mba misy fanontaniana tiako anontaniananao ahoana vonona ve ianao raha hoe mety resaka aminao ilay zanak'olona? Ilay zanak'olona hoe alainao vady izany? Ohatray. Neny koa izany dia manao fanontaniana kidalatalaka. Manontany aloko. Ka misy ohatran'izany ray ve? Fa ahoana ry niny? Manaiky angaha hono izy sa ahoana? Eto am-bavaka fa hiezaka handresy lahatra anazy hono ny reniny. Fa izany hoe tsara ihany aloha raha hoe ianao mivantana mihitsy ny tonga dia mihaona aminy. Izany hoe ataonao izany izay hifanenana aminy. Tsara kosa izany. Ohatra mangitakitaka sary nke zary ny izany ve? Ohatra mangovotra izany daholo ny amiko ray manontolo. Sady fa ohatra miahotra any koa nge ary ninona amin'izany. Fa miahotra hoana indray ka? Ka ohatra ny sarotra beko. Fa aleo mody anaterako famezana fotsiny angamba aloha izy mba hiankaviako an'iny fotsiny mba hanontaniany ireny hoe inona ny tsingerin-taona anaty-rany. Ve sa aloha fa anontaniako ary izy sady hevitra mety mihitsy izany anao izany dia ataovy tsaratsara fotsiny ny fanomezana omenao anazy. Matahotra nefa tonga dia ataoko amin'le so anala baraka. Sotra betsaka ry neny. Lasa saina nge zanaky neny izany Lydia Hoe, neny koa manaitra. Fa misy olana angaha ianao sa aza manafinafina amineny raha misy zavatra mahazo anao Eny fa misy zavatra mahasosotra anao ngery neny Fa atao trano aloha sahany velany izany zavatra mahasosotra anao izany. Hita neny.
Ianao andrandrana indray ve moa ny anafenana ny losola fa... Za mantsy mba agakako. Misy zavatra mahazo andrive dia ho afenina amineny. Efa ela ihany ny andro hoe hitantara ny zavatra mahazo andrindry. Eny e, aleo ary fa tsy afeniko anao tsony e. Enoneny tsara ary an. Misy lehilahy izay hoary neny miaraka amiko. Zany very Lydia? Ie, dia izao anefa inge ho an'ny olana e. Izy izany nikasa iseho aty amintsika. Dia eo indrindra nge ilay olana e. Fa tsy hitako hoe inona ny olana amin'izany. Ka za ohatra misalasala be roneny aho. Ohatra ny tsy tiako be izany ny zavatra ataony. Sady izy lasa ray lainga be izany. Ray lainga? Eno lasa tia mandaingandainga. Tsy milaza ny marina. Ohatra izany dia tsy tiako izany roneny a. Ka tena tsara nge izany ry Lydia e. Tena tonga amin'ilay niriko mihitsiny. Tsy azoko koa izany zavatra teneniny izany ka. Aza vao mihitsy aloha fa tsisy zava-patatra izany. Le fitondran'Andriamanitra nge ry Lydia tena nitenenako hoe tonga amin'ilay niriko e. Tsy za mantsy fa misy fitenenana izay manao hoe aleo mifanena amin'ny mpamosavy toy izay mifanena amin'ny mpandainga. Soa ihany raha fa mbola tsy hitanay sy dady izany lehilahy izany. Eny e, misy lafiny tsara nge izany e. Fa eritreretony neny tsara. Izy ny teny tamiko hoe tsy mifoka sigara hony. Nefa izy ary mamofona sigara izany foana. Indraindray lazay fa hoe mararo ny nifiny e. Tsy hitako tsony izay andraisana azy. Fa andrasoloha. Tromaneno izany findahako izany a. Io neneny fa miantso. Zany, tena izy io. Izy io. Ka zao ary ny atao. Raiso dia toa teresao dia tapao avy hatrany ny aminareo. Aza siana toy antsony. Mety izany teniny izany. Ka zao n'izy ry Lydia ny zavatra rehetra seho an'Andriamanitra dia misy antony avokoa. Tsara izy sady tsara ihany koa fitondrany. Fa inona aloha ny tiany natongavana amin'izany e? Zao kia matoa tsy nataon'Andriamanitra tanteraka ny ndrisy izany le lala izay ndrefa mpandainga be izany dia efa misy olona marina any no manno andry sady tena tia andry izay lehilahy izay Tena marina ve izany roneny? Dia izy ary hoy izany olona izany? Tena tiandry ho fantatra ve? Eko. Zao ary any izy ihany. Zany? Eno fa ndry koa ngeky dia varivariany lavitra dia tsy mba mahita ny ambany maso e. Fa izany lehilahy izany sady endry be, mpanankarena be, manana fiara le raitra be reny, manana villa, ny vola moa tsy tenenina tsony. Tena hitako sahady ny fihedanandry raha iny ny vadindry kia. Anga ohatra mahaliana be anako izany fa tsy valineny koa angely fanontaniako teo e. Fa iza ho avy izany mbola ho avy retsy ny fotoana ahafantarandry an'izany fa za maika. Fa zao ndry lotoa dia mamantana rena be raha izay mivadindry e. Fa tsy mitrongo vao manoatra ny sasany. Iza indray zao no tianareo asiana amin'izany? Ka ity raivo kely fa iza indray e. Efa sahirambely loatra n'inona ndray aman-dreny nefa ny olona na ambabo ny fondray dia olona tsisy dikany ery. Ny anazy be indrindra. Ka mahantra kosa ary very neny hiaraka amin'ny mpanana tsy fanambany ao atokantrano fotsiny rehefa tena raikitra ny fanambadiana. Ka tsy mety ange izany ry Lydia e. Zamba mifampitantana izany dia aiza nefa rantsy any akady. Eny e. Fa neny ho tsy mamaly an'ilay fanontaniako teo mihitsy. Iza ho izany lehilahy hoe toneniny teo izany. Ndray moa izany efa misikotra sady maika ohatry ny renenireny dia aloha izany toa dia teneniko ilay iziko. Feno aky izany Maninona hoe roneny? I feno I feno ketrakila?
Lelazain'ny ankizy kalaraisiko lotelon-jato iny. Matandray miany ny vavary Lydia. Sady tsy hitako konge izay hidira mahaketra kila azy. Ny fahendreny sy ny hareny dia efa ampy manakona izany fahavoazana izany. Ka ohatrany tsy mazoto amin'izany kosa ary neny a. Na tsy ahita lela mandrakizay kosa ary tsy hanambady an'izy izany a. Sady nga moa tsy hainareo ilay fomba fiteny hoe ny vady jerijery. Sady ny vehivavy rehetrarehetra eto an-tanàna koa ve mitsoaka n'iny daholo ary dia izany indray no anatona. Tsy miditra amin'izany ary neny a. Sady ny tena koa tsy hoe inona kory fa mba misy jerena ihany. Eny fantatra fa tampoka be tamindrinina fantatra hoe feno ilay olona tiandry. Fa na izany ary dinio tsara. Mahatoky ny fahendrendry dada sy neny fa tsy hanaonao foana ndry fa makatoanay foana. Mba amin'ny zavatra hafa kosa izany ary neny a. Eny fa mandehana aloha ataovin-draharaha fa variana eto tsika mianaka. Fa na izany raha zadino mitondram-bavaka an'izay resaka amin'ny fanaovantsika izay Eny rehefa dia ho hitony amin'izany ary neny a. Lydia, io anaka misy fanomezana naterin'ny olona ho anao. Fanomezana hoe? Eno fanomezana ho anao izy io. Iza izany ny olona tokony hafantatra antsika herintaona nahaterahako ankoatrantsika ato an-trano ka? Aza be fanontaniana ry Lydia. Jereo fotsiny aloha ilay izy dia vita. Ao re jereo anaka fa ao anao anio izy io inona ny ao anatiny? Eny aloha raha fa jereko Way, toperatra volamena. Way, tsara bery dada. Fa taiza hony ty. Fa taiza re anaka fa tsy tany amin'ilay olona tena tianao Andraso aloha olona tiana. Fa iza moa izany ny olona milaza fa tena tia? Asa, ianao no mahafantatra. Raha azoko tsara izany dia tany amin'ny feno ity zavatra ity. Voalaza andry. Ny olona tena tia ihany angery Lydia mahafoy zavatra sarobidy hoaniny tiany. Ve misaotra anazy ary loe. Raha ny paoziny aloha mety be amin'ny tanako. Sady amin'ny maha-kristianina moa dia tsy manda fanomezanako. Angamo izy ty Lydia vitany hoe fisaorana fotsiny mba valy fitiavana ihany koa ny olona ty Tena marina mihitsy izany lazainy dady izany ry Lydia. Ary izao no teneniko andry tena sitraky ny fony dada sy neny raha iny no vadindry. Zay indrindra anaka tsy misy ray aman-dreny manolo-baty mafana ho an'ny zanany zany. Tiana ianao anaka dia fantatray ny ahaso sy ahatsaranao. Tena marina mihitsy izany. Ny ahaso sy ny ahatsaranao ny katsahan'ny dada sy neny isan'andro san'andro. Zay indrindra ny adananao no mba himasonina ianaka. Ireo zokinao rehetra zao hainao fa lasa lavitra daholo dia mba irinay koa anao mba lasa mihoatra lavitra n'ireo zokinao reo. Sady zao ry Lydia, mety ahita lehilahy bogosy tsy misy pentiny ndry nefa manitsakitsaka fa raha feno indray fatra-panajavady iny. Zay indrindra anaka zay aloha dia hitondram-bavaka anareo anaovanay fifadikana matetika, anaovanay vavaka tendrom-bohitra, anaovanay alim-bavaka mihitsy mba ho tanteraka. Marina mihitsy izany rangahy. Tena noho ny alahelo ko any dada sy neny kosa aloha ny anekeko hanambady an'iny feno iny raha marina tsy te hampitondra alahelo any zareo raha resaka feno izany kosa aloha dia tena tsoriko fa tsy manam-pitiavana n'iny mihitsy ohatran'ny silako aza.
marina hoe mety haneho sy hanondromolotra azy ao ny namana sy ny manodidina. Nefa raha izay ny hahafaly ny dada sy ny sy ankatoavako ny ten'Andriamanitra dia ampy aho izay. Lydia! Lydia! Fa inona koa tia mampitabataba neny fa misy inona? Andamaingana fa narary dada. Fa nararina nina izy ary ohatrany tsy naninona nge teo e. Tsisy fotoana olanina aminao amin'izany tsondry Lydia fa andahoaingana fotsiny aloha. Eny ary fandao ary. Misy mampanensoany ery eo izany. Izay indray fangatsisy mamoa. Ohatra toy ny fanotilony. Faizako ary ry zalahy rehetra ny tsy mijery an'izany olona izany. Aleo jereo hita am-baravarakely hoe. Fa iza koa io? Masoko ve mandrosa manjavozavo sa marina tsy Lydia io? Hoe jerena tsara. Ndreo manitro tena Lydia io. Nanaikitra ihany izany ny trondro. Aleo voainaingana sao dia votsitra io. Aleo hidinaingana. Zay miomana tsara elary feno kely aleo voaina amin'izay ary. Mandrosoa ianao Lydia? Manahoana tompoko? Feno fa tsy izany tompoko izany kosa e. Inona ary tia miavavy ity? Areo mandrosoa aloha. Tena tsy handroso angamba monsieur feno fa somary maikamaika ihany ahy e. Maika? Tsy izany fa naika engavy kely anao fotsiny na engavy be ary ianao tsy maninona fa mandrosoa aloha. Inona fiangavianao? Na mijery an'ity aza makamo. Saingy hoe no ireo ray aman-dreniko fotsiny dia inona moa ny azoko atao? Variana be ange ianao izany e. Fa ahoana e? Fa misy inona? Ka ilay izy nge ohatra mahamenatra ihany e. Aza dia menamenatra izany ry Lydia. Za ve dia menatra anao? Eny e, marina aloha izany. Olona ohatranao izao koa ve ny tokony hamenatra? Inona kiny hidirako? Teneno fa tsy maninona ne. Tena tsy maninona? Tsy maninona wa lazao. Inona ny olanao? Ka zao ary marary mafy any amin'ny hopitaly dadanay dia... Maninona? Eno ako marary mafy any amin'ny hopitaly dadanay. Dadanareo? Ie, dia tokony ho any nefa tsisy fiara mihitsy. Andriamanitro. Moa za koa tsy manam-bola hoentina any. Dia izay ny saika mba hiangaviako anao re raha mety. Andao fa na tsy ingavy ary anao tonga dia andeha mihitsy. Andahoaingana. Andraso aloha moaka fiara vedeta aloha. Any miandry kely vedeta tsony ianao. Eny ary. Arono ary liva. Eny ry lety. Fa tao tonga dia sitrany avy trano ianao vao nahita ny Lydia sy feno tonga tany amin'ny hopitaly. Ka dokotera raha tena gagako. Avy trano dia navoakany ahako. Inona re ny anaran'iny fanafodina asitrana iny?
Ianao koa dia mampine mihitsy ka. Zany natao hoe valom-bavaka riliva raha tsy fantatrao a. Valom-bavaka mahagaga. Ye, tena mahagaga ny fiasan'ny fanahy masina. Tena tsy androko reny izay anaovana mariazin'izy roa eny ka marina moa. Tena atao mariazy makotrokotroka mihitsy. Fangazany ihany e. Fa ahoana koa? Ny fiadanany zanatsika nga tsy mba eritreretinao. Petraka eo amin'ny devant 4 Lydia. Zanak' Ralety sy Liva. Ohatry ny hitako sahady izany. Ohatran'ny matsiaro ny mariazy Lety sy Liva raha izany. Ianao koa tena mampime mihitsy. Fangazany ihany ho Fa ahoana ihany koa tsika mivady koa amin'izay fotoana izay tsy ho latsa-danja amin'ireny ankizy ireny. Marina izany. Anao ny mariazy volamena. Vazivazy fa andeha aloha dia ireo sakafo ohatrany efa mare fofona miakatra Engany hoe mba tsy ho may fa tsika ianao koa nge raha ihany tena. So dia vadika ohatran'ny kafe ondray ny pitipoasy lakisoa. Oaka rehefa ianao koa izany. Dia falibe zany izao zanaka lafa tanteraka ny faniriano nahazo anjely kely. Neniko indray dia mahita lazaina ka Hitako. anjely latsaka avaizany ray izany. Raha mitelo neny hoe latsaka tany dia efa dia volo izany Anjely tsara tarikely kosa eny vazivazy zany fa tena faly ary neny. Tena hoe avo lanitra ka tsy takatro. Mbola tsy faly ohatran'izany teo amin'ny fiainako. Fa hono aloha dia tena tianao ve aloha izany izy iny sa hoe ahoana ny fahatsapanao anazy? Sy rehefa hitany eny azy ireny tia izy matoa vonona no ampiakariko. Sady tamin'izay le niaraka tany amin'ny mpanjaitra iny aloha raha ny resaka nataony tamiko dia tena hitako hoe tena tianao ilay zanak'olona. Fa hono izy matsy aniny. Fa izao mba te hanontany fahatsapanao fotsiny firy marina moa izany ny totalin'ny isan'ny olona amin'ny mariazinareo io ka? Nisan'ny olona amin'ny mariazina io ve? Io aloha tonga dia teneniko anefa tsisy mariazy ohatran'io andro ray io ary tonga dia atao makotrokotroka be horetany ren-danitra mihitsy. Io olona amin'ny 300 ano any angamba. 300? Zay ve tsy atonony sa mbola tokony ampiana? Ohatra zara ny eritreritra hoe any amin'ny 500 anyko. Fa zany hoe aleo aloha any amin'ny zareo vetivety dia hita eo ny toyany. Fanao inona neny? Iresaka hoe anao complet mitovy izay sy raletiko. Sa tsy tianao neny ka efa kajy hafa mihitsy. mba mampitovitoviko. Tena mety kosa aloha dia dada sy dada Lydia koa aza dino. Dia raha hoany ianao dia mba ampitondraiky mofo mamy kely. Ay mandeha ana raha ilay vaingana mofo maminao. Ay vetivety ary. Dia tena vita so matsara tokoa kisy ry mariazitsika. Isarona n'Andriamanitra lehibe sady mbola mendada sy neny an'ity trano manokana ity koa tsika. Manana ny fahaleovantena tsikatsika amin'izao ary tanteraka misy ilay teny hoe iaingy raha lehilahy andaony resy ireny ny kaikambana vadiny. Ianao ve aloha tsy tena hoe faly hoe tsy manakaiky rafozany? Izay aloha izao ny tsy fantatro fa izao no izy ry feno ale teo tsara ao anatin'ny lohanao fa tsisy mahafaly azy ao na ampotony azy. Fa nahoana kosa ry Lydia? Dia inona ny antony? Aleo aloha azava tsara ny resaka fa izao no izy tsy misy fitiavako anao na ankely azy ary tsy sitrapoko izany nanambady anao. Tsy azoko. Nanambady anao fotsiny mba ahafahako mampifaly ny ray aman-dreniko izay niterenao akolaka sady nampiteranao ny arenanao mba hanekeko anao ho vadiko. Andray kosa ry Lydia? Tsisy andray izany ka izany no izy. Dia izao koa tandremge misy mivoaka koa ny fiainantsika ato ataoko malala tsara ianao ry le ketraka ilo tia. Lydia,
tena tsy napoziko mariny. Inona ny raraiko izay tsy napozina ho any? Za koa nga teo amin'ny fiainako na anapo hoe terena anambady olona ketrakila. Anambady kalara iskoloha. Oka rery Lydia. Na marary loatra izany teninao izany. Mifona re. Izany mihitsy ny tokony ataonao izao. Fa na izany ara tsy vita amin'ny fonany izany. Ary lasa koa ianao mandeha matory any ambany any. Tsy misy miray fandriana aminao izany eto. Sao dia mba tsy mety izany ry Lydia. Mivady vita mariazina itsika. Tsy rarahako izany na vita mariazy na tsy. Izany no mibaiko anao fa tsy ianao no mibaiko aho. Mazava? Eny ary. Aleo ary zaho any ambany. Dana mihitsy koa. Ary tandremo koa menjero atohatra ao ka izany no tompony nandraikitra eto. Ao rehefa hitandrona ahy. Eritaona izany izay ny lasa. Eritaona angarangitiny ny sotrokan'izao kapoaka mangitso. Tena mafy ny zavatra henako. Tena tsy napoziko e. Hain'ny olona tokoa metsara velo tsia. Rehefa mba misy mitsidika izay dia tsy maintsy mizaka manafina araka amin'ny baikony. Eny, lehilahy lesy ny tena rafiana. Tsy afaka ny tanondrika lafa tsy maintsy mitraka. Fa ny zavatra tena mampalahelo koa dia roneny miteny hoe atovy haingana ny zafikely. Atovy haingana hono ny zafikely. Fomba ahoana nefa nanaovana azy? Angamba hoe mety atao à distance. Orle ketrakely tia! Orle ketrakely tia! Fa tony ve tsy maheno e? Maninona izany io jiro mbola tsy pihana ihany hatramin'izao? Manelingelina aty ambony aty? Hidiana koa ambany ao ianao raha tsy manapika an'io ataoko malala ny anarako ao. Ampitoviko roa io tongotra io fa ataovy eo ihany. Aza pihana ke io jiro io e? Ka zanga sy ary mbola tsy nisakafo e. Fa iza izany ny heverinao fampiasanao eto? Sady mandro ny sakafonao mbola anatrina azy eo. Ay moa bory tongotra ka tsy afaka mandeha. Aleo rehefa ezaka dia alaiko e. Zay mihitsy koa ny tokony ataonao e. Ary pio ala jiro fa mitaratra be aty ambony. Ka zavy sakafo amin'ny maisina ary aminao e. Pio le jiro dia zay. Mandro soneny andro sy tokoa moa izany. Aleo atsokely vady malalako niny Ndao ary e. Chéri Chéri tonga tonga niny. Zaho ireto tsy napoziko ahatratranareo tatiko. Everiko fa dia lasa mivavaka maraina izao nareo. Andraso loha atsoky ihany izy neny fa ohatrany tsy maheno tsara angamba. Chéri Ahoana Chéri? Avio fa ato neny. Neny. Ahoana lesy fenkely salama tsara. Salama tsara zay va nareo manahoana? Zaho koa salama tsara ka. Fa hono averiko ihany le fanontaniako teo hoe anganareo tsy nandeha mivavaka. Ay ve. Mieritreritra izay ry neny hoe rariva angamba vo andeha. Ohatrany reratreraka be koa ma tsy tia vady malalako ty. Sady zaho koa mbola be raraha-piatra trano. Fa na izany aza nge tokony mba haka-panampy ihany nareo fa reraka ny vonanto vaviko amin'ity trano be tiako. Sady tsy atao mpanao raharaha nge koa ry nangalana anazy io ry feno e. Neny kosa izany. Aleo kosa angamba rehefa misy zaza ry neny vao maka-panampy
anao inona fotsiny ato ary a? Ka sao dia tsy mipetraka koa nge retsy ny zaza raha voavizana loatra za matahotra neny mipetraka foana io amin'ny fotoanany. efa hiaingany ary iziko. tsara koa izany aleo fa zaho mihitsy no hitady mpanampy ho anareo raha ohatra hoe mbola tsy mahita nareo dia ny anay izany aloha ny alefako aty. Eny mety aloha izay hevitry ny izay ny lidiako inge niny satrony hoe izy foana nanao ndraraha rehetra ato izany na mba hanampy azy borositra anao za dia la tsy avelany. ka izy kosa ngery neny efa be asa be. tena nahazo vady tsara ianao ry feno fa misoran'Andriamanitra sady vehivavy tsara tarehy tsara toetra malemy fanahy matahotra an'Andriamanitra tsy haiko tsony tsara milafiny rehetra neny koa be tokabeka fa aleo angamba aloha karakara sakafo kely mety koa dia ohatran'jejy sady za io zany efa nonanona ihany mahitako amin'le pozy mihitsy. dia ahoana moa izany izao rehefa mpanantenana tsy misy ataonao tamin'ny indrindro siria? ny amin'inona aloha izany ary izao koa lidiany ianarako fa tsy serisherianao izany. ka ianao milaza fa efa mitoejazo iny tena mampiasa ny saiko mba olon-dehibe inge reny fa tsy mitovy amiko akory. ka inona ary izany ny olana amin'izany ka manangan-jazy tsika dia vita. sao dia mba tsy mety kosa izany ry sy Lydia sao dia mba tsy mety izany fa tsy mety ahoana tsy ianao no mibaiko fa zany ary ny tena mety fa zao mitady zaza aloha tsika mandra-patongany dia sesefana voro-tambatsy kelikely ny kiboko dia rehefa tonga indray ny zaza dia mbody teraka tampoka dia mbody mpivana. moramora aminao ireny izany ry Lydia ka sarotina indray ary ve hono izany ny tianao raha hiteraka aminao izany kosa aloha iny aloha ny tsisy sa hiteraka amin'ny olo-kafa ny tianao. mampalahelo ianao ty ry Lydia ary sao dia mba hainao kosa aloha ny mampalahelo fa tsy za fa iza moa za aminao boka sa sy masaketra-kila ohatra anao. aza manao izany ianao ry Lydia roviana ary anao efa mba ho tena ty roviana na tena ty na mody ty tsisy io fa za manantena ary averiko aminao ihany fa amin'ny fitiavako sy fitsinjovako ny ray aman-dreniko ny antony nanekeko anao nanao mariazy reny fa raha fitiavana ny tediavinao tsy ho tianao mandrakizay izany raha i Lydia. ianao koa ny afaka mitady olo-kafa mazava aminao angamby izay. tena tsy zakako tsony mahazo ato mafy tsy haiko hoe iza mba olona mizaka mafy indrindra ohatra ajerovako le ranam-panakanto ray izay hoe mafy tionjam-piainana ety an-tany ka mila hoketraka lay finoana nefa na zany aza tsy ampiketraka fonoko izany tsy maintsy manatana mpanompon'Andriamanitra ilazako ny tsy ambaratiloko ary haiko fa raha tsy nisy an'Andriamanitra dia mety ho reraky ny ankiviana ihany ary mety ho very fanantenana tanteraka. tena marina tokoa fa misy karazany olana tsy mifaly avavaka fotsiny fa mila fifahatekanina mihitsy ary anisan'izany angampy olana misy eo aminay sy Lydia ty fa matoky Andriamanitra fa matoa tanteraka fanambadianay dia nikenao Andriamanitra izany ary dia mino fa ianao ilay fitiavana no hanovan'ny folo Lydia ho tena tia.
Ny andro motiry seho nefa somary miariva ihany. Ny olona koa efa lasa daholo ny akabiazany. Ka dia izay kisa izany no entiko. Nareo mbola tamanako. Dia mamerina ny fiarabana se amin'izao tsingeritaona nahaterahan'izay izao a. Saotra indrindra rery dada. Ary dia faly manolotra an'ity fanomezana kely dia kely ity. Fa ny fo manolotra ireny no mameno azy. Oh, ay! Fa ino tiry dada? Ohatran'ny tena kely fa ohatran'ny mavesa-danja. Saotra petsaka rery dada Sinina. Tena lehibe ty amiko tsy kely. Ary fanampin'izany koa anaka dia misy teny tompo izay hoe fiadanana ne ho an'ity tokantrano ity. Dia mamerina manosika mambe an'ity zanako ity mihitsy neny. Ianao ange izao no anay e. Aiza le bisou are. Mare. Mamery izy izany a. Fa dia mbola mamerina fisaorana anareo andro dada Sinina. Tena tsy voavaliko no nataonareo tamiko e. Tena hoe ray aman-dreny nareo amiko. Tsy nafozana fotsiny. Misaotra betsaka ny dada Sinena aloha nanatitra ny fanomezana ho amin'ny vadiko e. Dia izao koa chéri ny olona rehetra ve namerina nanao bisou dia izaho koa izany amerina. Tiako inge ty vadiko ty ry dada Sinena e. Aingana bisou chéri toy izy rakeza fifankatiavana. Zany mihitsy tena faly be dada Sinena. Mahay izany mifankaty tsara. Mifankaty zanaka dada Sinena. Zany le bisou e mamy. Narendray ty makafia le. Ao ery mba sy bisou kely koa. Mampetra tsara nefa fa mahamenatra ny ankizy a. Dia lasa fanararotana kosa vile tsingerina ny taonako e. Anniversaire ny ty vatsinina koa. Ka mahafinaritra e, mahafinaritra rehefa mifankaty ny ankizy. Dia lasa misy bisou fo be raha vao zany. chéri koa zany. Ndrainareo inge raha nararotra rekizy tena tsy laitra mihitsy e. Kazarany kosa ngerina. Kazara va tolona mafanao bisou dia va te hanao bisou koa ary lety. Raha vao mahita moyen kely anaovana bisou dia tsy laitra mihitsy tsy mahalala mena. Oka ty resaka bisou ty ho arivonareo e. Dia lasa moa izany ny dada Sinena ry Lidiaka hiverina fiainantsika taloha amin'izay ve tsika. Ary ve ianao ty mba mahay manoroka mamy be ohatran'ireny ihany. Tena sambatra aloha mba nananao ka. Tena ohatran'ireny tsy teto an-tany ireny a. Maninona? Nga moa izany nanoroka anao? Angadinino zady. Andre kakeo maty amolotra afa-bara. Papapapa. Tena matiasina mihitsy ny molotrako. Tena mandreraka koa izany. Ny anao izany efa raharaha ilainako. Fa inona koa aloha ny ao an-tsainao e? Inona moa ny ao an-tsaiko fa dia ohatran'ny ao an-tsainao ihany. Fa aminao ry inona ny tena dikan'ireny? Sa tsy fitiavana ny anton'ireny oroka mamy be ireny? Reny rangahy ny atao hoe fiatsaram-belatsia. Tsy maintsy ataoko ireny satria ao masony ray aman-dreniko. Raha ny hoe tsy maintsy mbody tia. Fa raha ny hoe anao an'ireny foana, reny akory dia tsy hisy fa mereta tory. Eny dia tena tsy maintsy hiary tory ihany moa izany hivavaka ao anao mba tena tiako. Dia manofisa raha izany koa ny hisy ary. Hiary tory angeo afa-tsy atory. Anofy aizany raha hiary. Aiza nanofisako amin'izany? Sady Andriamanitra koa mahay manao zava-mahagaga e. Sie, efa ela izany rangahy ny fantatro aho. Raha tsy hoe tantara hafa nga. Dia toy izao foana ve izany ny fiainako e? Tsy mba misy masoandro mihiratra mihitsy. Nalosy ty ho afitsiko Lydia ty. Mahita
mahita zaza ho desaina hony izy, zanaky ny namany mpivokatsy nanambady. Tsy kosa, tena tsy mety amin'ny saiko izany, ary tsy ken'ny eritreritro velively. Inona ry izany no ataoko e? Andeha angataka ny tsesana aloha ivadiako hanina tontolo andro. Hanao tahaka ny Jakoba izay nisisika ary ilaza hoe tsy avela ka raha tsy azoko ny valim-bavaka. N'Andriamanitra rangamy manova ny fony vadiko. Ohatra ary inona hono tia mahalasa saina? Sady miteny rery a? Sa efa lasa dala? Ianao kosa dia mandahatsa fony. Mba lasa fotsiny saiko dia izay. Lasaiza hono zato izy ô. Avereno amin'izay aloha ny saina fa efa ho avy ny sazana tsangany. Sao dia mba tsy mety ataonao tiry Lydia. Sika ngia akory tsy hoe momby, afaka miteraka somatsara. Fa hitsiko kely, tsika tsy momba, fa Lydia tsy miteraka amin'ny olona ketrakila. Mazava? Sa tediavinao hiteraka amin'ny lehilahy hafa zany? Lydia, mba matahory ianao an'Andriamanitra. Sandray zany nampianarinao an'izany. Efa ela Andriamanitra no natahorako. Ka mba asia olona efa atahorana azy ary. Tsy diranao azany. No ny sotasota ny tevoly fotsiny dia zao. Tevoly? Tevoly zany ny ray aman-dreninao aminao? Sa tevoly izany tevoly? Tsy diranao azany, fa eno fotsiny teniko. Mipigafy ny fiainako indray zany milaza tena matahotra an'Andriamanitra. Maninona zao raha vehivavy hafa ny terenao ny ray aman-dreny mba hanambady anao fa tsy za? Zay vao azoko. Za zany ny devoly lazainao fa nisotasota amin'ny fiainanao. Asa! Mifona Lydia. Mifona fa ianao inge tiako e. Fa za tsy tianao. Dia mahatatesa koa nga valifaty a. Mazava aminao angamba izay. Ny fitiavako ny ray aman-dreniko no nanekeko anao ho vady. Mifona moa e. Tsy mirara izay fonanao ary tsy mamerina farany aminao tsony a. Lydia tsy tianao mandrakizay. Pandrokondroky olona. Lydia. Inona e? Lydia tsisy fiafarany koa ny antony. Aninona? Misy telefonina tsara be vidiko anao ty. Telefona? Meo aty aloha jereko. Io, ty. Tena tsara, mbola tena raitra mihitsy ty vidiko anao ty. Wow! Tena ilaiko ty fa misaotra e. Dia misorina fotsiny fa tsy mba misy oroka mamy mihitsy e. Anomboka indray ianao tsy efa miteny aminao moa fa tsy mila manoroka anao Ny fijeriko ny tavanao fotsiny ara dia efa mamparikoriko Fo maika mampitombo ny tsy fitiavako anao izany. Fa mba tianao ary velo le telefoniny. Ny telefonina aloha tiako. Fa le mividy azy alako. Tsy ho tiako mandrakizay na aniriny fiazany akoho. Zanako marina mandrosonareo rakizy amandroso. Manahoana neny dia arabaina ianao amin'izao tsingerin-taonanao izao dia hotratra ny taona mitsingeringerinana nenao. Joyeux anniversaire neny. Misaotra betsaka rakizy. Dia samy ho tahin'Andriamanitra dia samy hotratra mitsingeringerinana daholo indray. Ie, dia amin'izao fetinao izao ry neny dia faly manolotra fanomezana kely izay mivady mba ho fanomezana ho anao. Kely dia kely rehefa fo manolotra betsaka e. Misaotra betsaka re rakizy. Tsy kely izany tiako sady
tena ilay zavatra nitadiaviko mihitsy izany a. Efa haiko nge ilay zavatra tiany eny. Ay, fa taiza nahitanareo an'ity? Lydia mahita ny renika. Fa tianao? Ay, tiako be mihitsiko. Tena ela nandriko ananana izy ity raha kizy a. Tena misaotra betsaka kely Lydia oroako mihitsy izany zanako vavy neniko izany tsy misy isaorana re hany raha tiana angeo no mivaty andrafosana ny tsonjovo mandeha tsy maintsy amifalifaliko kosa aloha ny andrafosako e. Tena vao mainka mihitsy mitobaka retsy ny afaliako raha mba hoe mahazavy kely amin'izay koa zao amin'ity taona ity. Izany aza matahotra neny fa efa ho avy ato ato izy. Izany very feno. Araka le mahazatra ary neny ho avy tsy ho ela. Sady feno izany ange ohatra ny varim-barina e. Efa mieritreritra hoe fa tsy hoe varim-barina kosa e. Mieritreritra hoe ino le zaza miazakazaka eraky ny tranony eny rehefa mamangy aty izay. Ohatra ny hitako ery izany sady amin'izay fotoana izay za mihitsy no mitaizana azy. Ka tokony izy moa. Tena entiko ambavaka mihitsy re izany raha kizy mba ho tonga soma tsara sady ny tompo mahay mandamina zavatra rehetrarehetra. Izay aloha dia marina e. Ka inona vaovao ankoatran'izay? Dia tsisy rehefa dia zao faly mahita anareo zao. Ary tsy mba misy fandrosoana sakafo ato amin'ny enina. Jerijereny eny fotsiny izay ko. Andraso ary aloha alaiko vetivety efa voninao efa kisako resaka eto fotsiny tokoa tinareo. Andao ariko. Izany tiany androko alina rera tamin'ny efitra ambany ny ilany any ambony dia ohatra izao foana izany ny fiainany larafino aleo rangando alikivavaka amin'izay fa efa matory tsara koa nga amin'izay Lydia tena mahafisobo faty samy manana ny fandriana toriana izao. Andriamanitra, misaotra anao amin'izay zava-misy rehetra eo amin'ny fiainako. Fantatro fa ny teninao dia marina ary tanteraka amin'ity zanakao. Ianao mahalala ny hevitra iverana dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza. Zanakao Andriamanitra ka adidinao rirany. Ianao mahalala ny zavatra rehetra manjoa. Ary ianao mahalala ny faneriako dia ny mba hiovan'ny vadiko. Raha zaho olombelona dia tsy mahay manova olona fa hainao atao Andriamanitra. Ohatry ary toa mandohalika amin'ny vavaka le adala be ty. Everiny io fefa matory ngamby izao za ty ka. Izy io tokoa moa izany dia vadiko nefa tsy tiako. Tia izy ketrakila ohatra ny kalaraisiko lotelin-jato tia koa ny tena tsy hitiavako azy tia ka. Sa ve dia tsy tiako fotsiny tsotra izao e? Na dia miadana ny vola sy harena zato. Avelao ranga zany ho any aleo matory. Sazony koa izao mandohaliko izao. Izao mihitsy ny saza azy. Fahariana nge izany vadiko izany mitazana eo andavarangana io e. Vadiko marina tokoa moa izany izy io. Vadiko nefa tsy tiako. Fa nahoana ary moa izany ny tsy tiako e. Nefa rehefa nodinihako ohatra mba tsara ihany izy rehefa jerena mirirana. Tsy
tazana kory le tonga niketrakila rehefa mijoro nefa dia tena inony tsy nitiavako azy. Ohatrany tsy mety koa ange izao zavatra ataoko izao e. Fa inona ary tiana ataoko? Io nefa men'Andriamanitra dia tokony hiezaka. Tokony ho tiaviko izy. Ho reseko rangano dia volo mampirisika hankahalazy azy. Tena aleo hiezaka. Ary aloha amin'izao izy variana izao dia tsaikotsaikoka vato ariana dia tapenako amin'ity folary ity masina. Tsy hapozy mantso hoe efa tonga ato dia amin'iny ny ararotiko roako. Raso ary. Isa, roa. Olon-dratsy marina. Olona tsara ka. Sao ve dia ratsy kosa chérie. Lydia, mananofo ve? Tsy manofo izany chérie ka. Orika mampivokatry ny foko iny. Dia mifona aminao moa izaho e. Mifona taminao aho tamin'ny tsy nety nataoko rehetra hatramin'izay. Dia manomboka androany dia tena vatoko amin'izay ianao. Tena ho tianao amin'ny foko rehetra. Sao dia mbola misy ambadika indray izao ry Lydia. Chérie, matokisa moa aho e. Tena efa niova chérie. Niova? Niova ve ianao? Ino a? Andriamanitra. Marina ve izany ry Lydia be? Ohatsy marina ve izany Lydia chérie? Ie, tena marina izany chérie. Misaotra anao Andriamanitra. Misaotra anao fa valiana tokoa ny vavaka nataoko. Raha mba azoko ny takarina mantsy ny lanitra dia tena nataoko. Manomboka izao chérie dia miara-mivoakontsika rehefa tsy miasa ianao. Miara-miangona, miara-misakafo, miara-matory, dia miara-mifo. Sy ny sisa sy ny sisa. Tena zavatra mbola tsy niainako hatramin'izay izany ry Lydia. Tena hoe niova marina tokoa ve ianao e? Tena niova ho azy chérie. Ka maninona moa izany raha tonga dia satarantsika androany izany zavatra rehetrarehetra nolazainao izany e? Tsy maninona. Tsy maninona? Ie. Andao ary tonga dia any ivelantsika misakafo raha riva. Ndao e. Restaurant. Mety be izany chérie. Dia mba fangatahana farana sisany Oui. Mba ferina kely ilay orika mamy teo aza atao tapitapika ohatran'ireny intsony. Iny e, kia tsy olana mihitsy izany. Io ary. Allô? Manahoana tompoko? Ay Rasady. Izany ve? Eny e, atao ahoana moa fa misaotra ny tompo rehefa afitra ny andehibe? Tsy misy tsiny ka. Tsy maintsy manaiky izay fitondran'Andriamanitra tsika. Eny ary Rasady mandra-piona. Fa izy izany chérie? Le Rasady nampiteraka ny namako lesy izany Fa ahoana hony? Ka tsy azo nge le zaza e. Tsy azo le zaza? Ie. Mampalahelo koa izany ka. Atao ahoana e? Izay fitondran'ny tompo. Marina mihitsy izany. Sady ny reniny koa nge tsy vonona ny taiza hony e. Tsy karaha teo koa moa efa aza tsy ho atsy. Maninona? Ieko. Efa hoe azo atsy ho atsy Fa mianiany ianao ry Lydia. Tsy mianiany izany za chérie. Vao saika ilaza aminao mihitsy ary aho hoe
be voka andray marina ye andriamanitra efa tany amin'ny dokotera ay tena misotranao andriamanitra filoha tena oroaka kilo ianao aloha e neno marina mandro soenao andro izy tokoa moa zany ary falifaly eringa zany zanako lahy zany ataona moa tsy valy roneny sady tena lasa nahazo aina be mihitsy ka sady mihinam-bary sy loka koa fa raha mahafantatra roneny ny aben'ny hafaliako amin'izao fotoana izao tena hoe avo lanitra ka tena tsy ho takako tsony zany ary tena zay hoa tena tsy ho takako tsony fantatra ngefa manafinjavatra tamiko ianao teo aloha teo e hita soritra be teo amin'ny endrika eo mihitsy zany na dia tsy niteny azy ianao fa amin'izao kosa dia mba zarao amin'izay ny hafalianao fa tsy manaiky aho satria efa voasoratra hoe miara-ampy faly amin'izay mifaly neve moa dia tsy ho zarana ny hafaliany ny alaila ary moa zaraina amin'eny dia vao mainka ave fa fifaliana ka zolizy ary ho dady feny kely atsy ho atsy manina zany ve tena marina ve zany eno ndraizany hafaliako marina manahoana eny manahoana ny zanako vavy ary rapaina manko ry ilay no asoaviny ny tompony eo aminao zany misaotra neny teo ho tateraka tokoa ane zany faly bearaka izy fa zao ry zanako aza dia manao reraka be loatra kosa aloha ianao e indrindrindra fa ianao ry Lydia sady saripady ange zany mitondra voako zany dia ao fa alefako ty mihitsy ny mpanampy anao raharandry dia aleo izay ny tsy manana dia foniny eny makaty zany no mpanampy neny aleo alefako aty mihitsy ka eny misaotra betsaka ry neny fa na zany aza mba harao maso tsara ihany ilay mpanampy ie fa andreo dia izy indray mantsy nanao patron any indraindray mantsy izy ireny mana irana koa tia zanako vavy tia manko to ohatra ny tia manao raharaha be zay neny koa dia be fandoka sheria ataovy amin'izay lesy ny sakafo fa efa nona be nge sady zangy faravavatra neny tena nanambady faravavy angeriny eny ka andao aloha ivavakaritsika Oder neny neny izako ary zany neny ohatray marina ny zanako mandro soretsy nahoana aloha neny tahiny tompondry tahiny tompoko ny zanako neny fa ina aloha vavao e nga moa misy vavao fa tsy misy afa-tsy mifahasoavan'ny tompo mirotsaka isan'andro ry neny tena marina mihitsy zany fa zangy gaga be fa tsy nahita neny mivavaka tamin'ny etoandro dia izay no nandalovako taty tena taraiko be tany afandraisana retirety tany angendraindrio maly tena mahatiantoka mihitsy zao tsy namonjy fotoam-bavaka indraindri moa tsy azo kilozana fa milaza fanimpanina izay foana izy izao tatoato zany ve ie dia aiza zany izy izao ao izy ka matory ao anefitra ao izy fa neny ho ana hita fiovana be tamindry mihitsy tatoato zany ve ie fa niovahoana koa aloha zany lasa tena hitako falifaly miramirana ny ara-panahy moa dia tena tsy lazaina tsony fa tena mandroso mihitsiny ny olona mitondra voko ohatrandry matsy matetika kamo mandeha mivavaka fa hoe mavesatra za te atory fa ndry tena mifanohatra amin'izany mihitsiny lasa tia mamonjy fotoam-bavaka foana marina mihitsy zany ry neny satria tena tsapako hoe na manao ahoana ny fiainana dia tsy misy fiadanana sy fahasambarana afa-tsy ao amin'i Jesosy ihany
matsiaro manam-piadanana be angeny manompo miaraka amin'ny Andriamanitra. Hitaneny nisy fotoana zao teo aloha teo nataoko ihany nanimba ny nalehako dia tamin'i Jehovah nisosotra ny foko. Zaza angeriny nisy fotoana tena nangatsiaka tamin'ny fanompoana mihitsy nefa moa tena amindrany fo ihany dia izao hitanao izao miaina-pahasambarana miaraka amin'ny Jesosy. Jesosy akiny tena fiainana ry Lydia. Ny ankoatran'izay dia fitaka daholo. Izany mihitsy ry neny tsy hoe tsy misy ny olana fa hafa mihitsy izany hoe fanatrehana miaraka amin'ny tompo izany. Tena marina mihitsy izany. Hitaneny tena ilaina ny harena, tena ilaina ny vady tsara, fa tsy ireny akory mahasambatra mandalo ihany ireny. Fa ny fananana an' Jesosy ao am-posy eo amin'ny fiainana manontolo ny tena fahasambarana. Neny fe tsy mahatsapa an'izany. Tena marina reto izany isaorana ny tompo fa sady mpamaly vavaka izy no be fitiavana sady be famindram-po. Dia ahoana ry feno dia zao rerineny. Hitako tena niova mihitsy ty zanako lahy ty tato ato. Lasa miramira nendrika, falifaly lalandava, tena hoe hafa mihitsy. Say indray ny sy le dokadoka izay ka fa ngah kosa moa moto dava teo aloha. Tsy dia hoe izany loatra kosa ny tiako tenenina fa tsy hitako teo amin'ny endrika taloha mihitsy izany. Izany hoe taloha izany ianao ohatran'ny hoe olona be ady tsaina be izany foana. Fa zaho fotsiny no tsy te hanontany anao inga tamin'ireny ry feno dia naleoko nitondra mbavaka mangina tany ambadimbadika tany fotsiny. Tena misaotra rineny. Tena hoe izany no tena hoe mireny. Tena sambatra manana anao. Nefa ela mifantatro fa mivavaka anay foana nge ianao fa ny tena mahafaly ady izao. Namaly vavaka tamin'ny olako ny tompo. Izany dia mbola zanaka indray. Tena tsara ny tompo rineny. Tena tsara mihitsy izy. Tsy nanenina niaraka taminy. Manana ny zavatra rehetra, manana izay rehetra tiako ilaina. Ananako ny ray aman-dreny tena tia asa dia robe izao. Ananako ny vady tia, ny zanaka konkoa ho avy tsy ho ela. Fiara, trano, asa tsara, fananana maro samihafa. Nefa tena mbola sahako ny milaza fa manana an Jesosy rineny. Izy ny tena harena sy fananako. Fantatro hoe zava-pona daholo rehetrarehetra ny tany saiko ireo na dia ilaina tokoa aza. Fa le ho tonga ny an-danitra hiara-ny toetra amin'Andriamanitra mandrakizay ny tena fahasambarako indrindra. Tena izay ny tena marina anaka. Ary tena faly be mihitsy amin'izany teninao rehetrarehetra fa marina daholo izany voalazanao izany. Ary tena fahasambarana ho any hoe zanako fahalalany mahatsapa an'izany. Dia izao ny teniko aminao ozy ny ten'Andriamanitra hoe tany mafy izay anananao mba tsy hisy aka ny satroboninahitra ao. Tena efa miakaiky nge izy ty chérie nefa ny anarana fiantsoan'ilay zaza ary ty mbola tsy hita hoe izy akory. Karaha ny hevitra ary no antanina dia iza ny tianao iantsoana azy. Raha mandinika ny zavatra ny ainako sy mbola iainako hatramin'izao aloha za ry feno dia tena hiboko ny hafaliana ny fiainako satria men'Andriamanitra vadiko sady tia. Ny men'Andriamanitra sa ny men'ny ray aman-dreny feno azo atao an'izany moa ny men'Andriamanitra ianao dia mbola mpiny zanaka koa. Ny fahasoavany arotsany moa izany manga ho fotsiny. Hiboko ny hafaliana ny fiainako ry feno angay moa ianao rery ny ange tsy irenao koa nahazo vady tsara nahazo vady endry manaiky ny fotoanan'Andriamanitra sy iasan'ny fany masina
mbola nahazo fady manome zanaka ny trano sy ny fitahiana ary ny fahasoavana moa dia tena mbola mitopaka tena fifaliana fiainantsika seria dia raina ny tompo fangamo vitany hoe feno manenika mihitsy ake seria tena azy ilazana azy ny tiana ambara zany raha azoko tsara dia nieritreretika any ny eritreretinao atao amin'ny anaran'ity zanantsika ity hoe izy zazy eo hoe enika fahampiana hoe afaliana ay dia lasa hoe enika afaliana enika tiampeniny ziona vatsosoa novelominy mbola liva briska valy ary narindra indra sy nanatontosa oliva zo rakotonirina sahana ny milina fandraisam-peo Danielson Jambel Mazafi